eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana kosa indray dia manomboka voafy ary milamina sy miverina tsikelikely ny fandriampahalemana ny amin'ny faritra Atsimonosy iny indrindra ireo voasikajo faritra mena amin'izao fotoana izao. Anamafy izany Jeneraly Andriamavaly Soa-Girara, sekretera-panjakana medidiny Zandarmaria Pirenena. Efa manomboka milamina ny fandriampahalemana ny amin'ny faritra Atsimonosy iny izay voasikajo faritra mena. Araka ny nambaran'ny sekretera-panjakana amin'ny Sanany Zandarmaria Pirenena, ny Jeneraly Andriamavaly Soa-Girara. Andrasana ihany fa efa misy hoany ananany 10 izay eo amin'ny tafika efa miady ihany antsika. Ny faritra mena hatramin'izay dia any amin'ny faritra Atsimo nefa amin'izao fotoana izao efa miresaka amiko ireo solombavambahoaka. Ohatra hoe solombavambahoaka avy any Betoky. Iny faritra Betoky manontolo iny noho ny resaka dinabe tsy Betoky ihany fa faritra Atsimo andrefana dia efa manomboka mandry ny tany. Teo eo tao Berroa sy Akazo aby no somary nafanafana fa vao malomaly izay tany Ihosiny ny teny ny chef de région ao Atsimo andrefana fa manomboka mandromandry koa ny Berroa sy ao Akazo aby satria efa misy fandraisana ndraikitra nataony manam-pahefana ara-panjakana mikasika ny resaka inona moa zany dinabe. Salamizay koa ny amin'ny faritra sasasasa ny ohatra hoe Ambatondrazaka fa aty Andilamena zany amin'ny limitrofy ny Mandritsara no somary nafanafana koa teo dia atsy Bongolava. Nahitambokany tokoa ny fametrahana angidimby ao Iosy izay natao anamorana ny ady amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana indrindrindrindra ny dalo amin'iny faritra Atsimonosy iny. Tsy miady amin'ny dalo mivatana nefa ny antom-pisian'ny angidimby izay mahazaka olona misy 520 fa ny fitateranareo mpitandro ny filaminana anenjika sy sambotra ny dalo noho tena antom-pisian'izy ity.